Tontosa ny 20 hatramin'ny 20 jona lasa teo tany Toliara faritra Atsimondrevana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe izay ankalazana isaky ny 20 jona nampitondraina ny lohahevitra hoe ranomasimbe sy vatoara salama manampy amin'ny fizakan-tenan'ny vehivavy. Lohahevitra mahakasika indrindra ny fanatanterahana ny velorano 10 dia ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ka anisan'izany ny an-dranomasina. Hita sy fantatra ankehitriny fa miasimba ny tontolo iainana an-dranomasina, anisan'izany ny vatoara izay toerana hipetrahan'ny hazan-dranomasina sy miaro ny morontsiraka tsy kaony rika. Antony mahatonga ny fahasimbana ny fitrandrahana mihoatra ataon'ny mpanjono ka tsy voafehintsony ny fitaovana ampiasaina ka ilaina fanabeazana. Ao ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny toy ny fiakaran'ny maripana anaty ranomasina ka mitarika ny fahafatesan'ny karazana vatoara sasany. Mba ho fikojakojany ny tontolo ao anaty ranomasina sy ho famelonana ireo vatoara dia efa maro ireo fikambanana tsy miankina no miara-miasa amin'ny fanjakana miezaka mamelona sy manao famondrana artifisialy ireny vatoara ireny ary manangana toerana vaovao artifisialy ahafahan'ireo hazan-dranomasina mivelona. Eo ihany koa ny fametrahana toerana arovana ahafahan'ireto farany mitombo ara-dalàna. Ny récif corallien dia vato voajanahary izay antoko ny mpiainan'ny mpanjono satria ao anatin'ny récif corallien no hipetrahan'ireo hazan-dranomasina izay trandrahan'ny mpanjono. Dia ny récif corallien antsoina hoe récif corallien izy raha ohatra ka ny récif dia maro ao anatin'ny récif ny coraux. Dia ny récif corallien dia tsy ho an'ny mpanjono ihany ny mahazava-dehibe ny hara fa ho an'ny tany rehetra mipetraka amin'ny tanàna rehetra manaraka ny sisin-dranomasina ka misy récif corallien. Dia ny récif corallien zay ny miantoka ny tsy fikoahan'ny riaka ny tany. Izay ny mahazava-dehibe ny vatoara, ny fiarovana ny morontsiraka amin'ny fikoahan'ny riaka ny morontsiraka. Anatin'izay ny fanomezan'ny sakafo ho an'ireo olona mivelona amin'ny fanjonoana. Ary izay ny mahazava-dehibe ny vatoara raha ny tokony izy dia tokony tantanantsika ireo vatoara ireo arovana mba hampaharitra azy ho an'ny fiainan'ny olona ao anatin'ny fanjonoana fa manampy an'izay koa dia ny mba hampitombo ny volamiditra ho amin'ny tapobolam-panjakana amin'ny fisian'ny mpizahatany. Tafiditra ao anaty velorano 19 ihany koa ny famporisihana ireo vehivavy sy tanora hiditra ao anatin'ny fandraharana mba hisitraka ny loharano-karena ao anatin'izany ny arena anaty rano. Noho izany indrindra dia efa maro ireo fikambanam-behivavy mikirakira sy mitrandraka ary manodina ny arena anaty rano. Anisan'izany ny fikambanana Rena FEP Mada, tambazotra nasionalin'ny vehivavy mpikirakirany jono eto Madagasikara izay manana mpikambana 570 vehivavy manerana nosy ankehitriny. Ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny ranomasina, manana anjarana toerana lehibe tokoa ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny ranomasina. Ny antony dia tsy ireo mpanjono ireo no tompona andraikitra voalohany amin'ireo vokatra avy any amin'ny ranomasina fa zahay vehivavy no tompona andraikitra voalohany amin'ireo vokatra ireo, na ny fanaovana ny manipulation ny produit, izany hoe fikirakirana azy avy any amin'ny ranomasina mandra-pahatonga any amin'ny sena hivarotana azy. Ireo vokatra ireo nefa ny amin'izao efa eritreretina sahady ary efa atombokinay hoe tsy avy any amin'ny ranomasina izy tonga dia hoe alefa mivantana ampihinana fa tsy maintsy mandalo ny atao hoe transformation, izany hoe misy ny atao hoe transformation na produit mba hatsarasara kokoa ny vidiny sy hatsarasara kokoa ny fomba isakafoanana azy. Manana andraikitra lehibe fanatanterahana ny tontolo an-dranomasina ny Rena FEP, izany hoe miara-miasa mivantana ny ministeran'ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche. Ka raha ny ranomasina no jerevantsika
dia anisany mandray anjara bebe kokoa miaraka amin'ireo ministera reo zany a ny vehivavy ato amin'ny rena fepa ohatra hoe fambolena honko amin'ny fampiasana an'ireny vatoara regny miaraka amin'ireo ONG ohatra ny Rify Docteur Boloventure sy ny namany regny zany a dia miara-miasa aminay akaiky. Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny solitena n'Andriamatoa minisitra tany an-toerana ny talen'ny kabinetra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono Ramatoa Ramarson Lova. Nanamafy izy fa ny fitrandrahana mandray andraikitra sy ny fandraisana anjara ny tsirairay avy no antoky ny fikajiana ny Arena Voajanahary an-dranomasina. Eo anivou ministera aloha zany amin'ny ankapobeny dia mametraka an'izay politika ny hoe fitrandrahana mandray andraikitra aloha ary manaraka ny fenitra zay tokony ho arahana mba tsy hisiny tsy fikajiana zany Arena Voajanahary azo avy amin'ny ranomasina zany fitsinjovana ny any aoriana satria ireo arenatsika azo avy amin'ny ranomasina ireo dia lany ireo raha ohatra ka tsy kajiantsika ary raha tsy karakaraintsika dia n'izao koa ny fomba famerenana ny fiverenana zany arena an-dranomasina zany dia tsy misy zany lasa hoe tsy hisy ilay tanjona fametrahana ny favitatenatsika ara-tsakafo ary ihany koa ny resaka développement durable zany hoe fampandrosoana maharitra zany dia ny tanjon'ny ministera ao anatin'izao hetsika zao indrindrindrindra dia ny fandraisana andraikitra ny tsirairay avy tsy ny indrindrindrindra fa hoe ny vehivavy zany sy ny tanora vehivavy zay afaka mandray anjara feno ao anatin'izany fikojakojana ny ranomasina zany fitandrovana ny arena anaty ranomasina zany dia zay moa no anisan'ny toena tohanan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Ronjono moa zany ny hetsika toy izao ary andraisanay anjara mavitrika ny fanetanana an'ireo mpiantsehatra rehetra ireo mpiara-miombonantoka rehetra mba hiaraka irositsika amin'izany fikajiana ny tontolon'ny ranomasimbe zany. Nisy ny karnaval lehibe nanodidina ny tanàna. Taorin'ny fandraisam-pitenenan'ireo manam-pahefana isan-karazany dia nisy ihany koa ny fitsidiana ireo tranoheva. Notohizina tamin'ny tanamaro fanadiovana ny tora-pasika tao ambadiky ny Jardin de la Mer. Taorin'izany dia nisy ny atrikasa sy ny fitsidiana ny vatoara tany Faty. Nofararana tamin'ny fambolena Alaoko tao Ambotsibotsika Belalanda ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasimbe tamin'ity taona 2024 ity tao Toliara.